Teto amin'ny foibeseny zany omaly dia marina tokoa fa nisy ny fanaovan-tsonia an'le projet antsoina hoe SACEM, soutien au cycle électoral malgache, izay amorina ny mpamatsy vola rehetrarehetra izy io zany mba handray anjara ao anatin'le système antsoina hoe basket fund, dia ny vola tratrarina ao anatin'io zavatra io moa zany dia 12 millions de dollars entina natanterahana ny fanomanana sy ny fifidianana amin'ny 2024. Zany hoe izy io zany tonga dia efa mandeha le projet satria efa misy vola tafiditra ao anatin'le projet, dia eny atsefatsefa-dalana eny zany mampiditra tsikelikely arak'izay zavatra nolazainy fo tanterahany ny mpamatsy vola rehetrarehetra. Ny amin'izao fotoana izao ary tena ao anatiny tsika moa zany zao dia ao anatin'ny fanomanana ny lisym-pifidianana dia ny fanainganan'ny olona hijery ny anarany any amin'ny fokotany zany zao hoe tafiditra ao ve sa tsy tafiditra ao ny anarany, marina ve sa diso ny anarana ao anatin'le izy. Zay zany zao no zavatra tena imasoa antsika amin'izao fotoana izao zany, anjara didin'ny mpifidy, anjara didin'ny olom-pirenena rehetrarehetra zany no mijery ny anarany any amin'ny fokotany amin'izao fotoana izao mba ahafahana manatsara sy ahafahana manamarina ny lisym-pifidianana.